maneran-tany eto Madagasikara tambazotra mpanao kolokolo no ao ambadika hoy avy amin'ny Kradoi. Fanamboarana ireo lalana simba 10 taona rakery indrindra ny fanarenana amin'ny fahavoazana hoy lahatra Andriamatsangy. Mpamatsy vola anidy robinet ao aorianany 15 martsa. Tompoklasy tompoko vavy miarabanao tonga soa indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS ary manasanao ampanajana sy ampitiavana iara-dalana aminay hatramin'ny fibazana. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny sosialy avy hatrany anomboantsika ny fampahalalam-baovao toy ny natao ho lalàna malifaly ny vahoaka fotsiny ny lalàna momba ny fanolanana eto amintsika hoy ny mpahalalàna Entsora Jersan. Mbola mifantatra mazava hatreto ny pitsopitso ny ara-pitsarana ahafahana mampiatra izay lalàna vaovao izay. Tokony asiana fakakevitra tamin'ireo manam-pahaizana amin'ny lafitsarany sy ny lafiratsiny momba ity lalàna vaovao vao napetraka mahakasika ny fanolanana ity izay vao tokony nampiarina nisy ny famoahana ny lalàna fa tsy fanapahan-kevitra tefimaika tahaka izao no noraisina hoy hatrany ity mpahalalàna ity raha niresaka tamin'ny Germain no Menjanary sy Tahiry Niena. Tsikatra fa tao lalàna natao amalifaliana vahoaka fotsiny manoloana ny olana misy eto amin'ny firenena ilay fehizan-dalàna famaizana ireo mpanolana. Betsaka ao anatin'ity lalàna ity no miteraka adevitra maro manoloana ny fandraisana fanapahan-kevitra maika loatra nataon'ny mpitondra momba izany. Tsy eto amintsika ihany fa hatrany ivelany. Lalàna no ampiarina kanefa tsy misy ny fepetra mifanaraka amin'ilay antsoina hoe mesure d'accompagnement hoy Maître Entsora Jerson. Tsy hoe sanatria hoe manenjika be an'le zavatra misy fotsiny akoriny fa hita zany hoe fanomezana satisfaction an'le vahoaka fotsiny aloha le izy hatreto satria nenjehana aingana be daholo le resaka an'le hoe ekena ny fanaovana an'le castration chimique fa les mesures d'accompagnement rehetrarehetra aloha zany hatreto dia mbola tsy misy mihitsiny mbola vao hoe fampanantenana zany le izy ho atao fa le fotoana natanterahana le izy mbola tsisy mihitsy satria na le fomba natanterahana le izy raha mbola tsy nisy mihitsy ny resaka. Ny problème manko eto amintsika na aty amin'ny resaka lalàna na amin'ny sehatra rehetrarehetra misy eto amin'ny firenena zany dia tsy misy mihitsy le synergie izany hoe le fifampiresahana eo amin'ny mpisehatra rehetrarehetra. Raha iresaka zao tsika resaka hoe castration chimique zany hoe tokony ho antaniana ihany koa zany ny avian'ireo dokotera ny amin'ny zavatra hoe positiva ny amin'ny zavatra hoe negativa amin'io lalàna io sy ny hoe fomba natanterahana le izy ohatrinona ny tanterahana le izy rehefa ho tanterahana izy io iza no amatsy ny fitaovana sy ny accompagnement anatin'io zavatra ho atao io sao dia sanatria lasa hoe karazana famonona olona na famonona an'le zon'le olona voapanga ihany koa anatin'le izy satria mila étudiena daholo zany hoe inona ny conséquence ho an'ireo olona reo raha atao le castration chimique inona ny accompagnement tokony ho atao ihany koa ho an'ireo olona reo satria lasa tena hoe tsy vitany hoe sazy araky ny famonjana ihany koa zany io didy mivoaka io fa sazy ihany koa amin'ny vatantenany amin'ny maha olombelona anazy. Ny fitsarana avomba lalam-pandrenana ny famosirana ireo meloka. Ny famosirana atao amin'ny lalan'ny fandidina no tazomina ao anatin'ny lalàna malagasy rehefa nazo didiraikitra ny voapanga. Famoahana ny hormone sexuelle any amin'ny lehilahy na vehivavy ary fanafoanana ny fahafahany miteraka no atao. Tsy azo avoaka manan-kery kosa ny famoahana ny sarin'ireo voapanga ary meloka amin'ny haino manjery sy ny tambajotra serasera ho fanajana zon'izy ireo. Ho an'ny mpahalalàna Entsora Jerson dia tokony isy ny fakana ny hevitra ireo manam-pahaizana voakasika ireo rehetra ireo tamin'ny famolavolana io lalàna io. Fa ny fahitako anazy manokana zany raha manokana efa masika dia masika na ny fitsarana na ny lalàna amin'ny resaka fanolanana indrindra moa fa hoe fanolanana ny ankizy latsaka ny 12 taona ny fanolanana ny olona bevoka fa tokony zany les mesures de prévention no tena mafisina ihany koa satria alohan'ny atongavana ny castration chimique zany dia hoe jerena inona le antony mahatonga an'le izy ny fitezana ny vahoaka aty amin'ny resaka
tsy hoe ara-pananana moa za fa fiarahamonina zany any zany de efa hoe mila hoe amafisina le izy mba tsy hatongavana aty amin'ny resaka fitsarana sy resaka peine ohatran'izay. Amin'ny ankapobeny bizara roa ny fomba famisirana castration chimique izay voafetra ao anatiny 9 volana ny mahavositra ny voaheloka itsinjovana ny tsy fahafahany manolana ary ny castration chirurgicale dia sazy mandra-pahafaty. Hoenjana ihany koa ny sazy antra amin'ireo mpamerikelika izay iara ny sazy anterivozina mandra-pahafaty miampy castration chirurgicale. Ireo mpanolana zazakely latsaky ny 10 taona dia sazy anterivozina mandra-pahafaty. Raha eo anelanelan'ny 10 ka hatramin'ny 13 taona dia sazy anterivozina mandritra ny 15 ka hatramin'ny 20 taona antranomaizina. Ho an'ny tranga fanolanana zaza 13 ka hatramin'ny 12 taona dia manefa sazy anterivozina 10 ka hatramin'ny 15 taona ireo voaheloka. Anisany lohahevitra mahoraka eny anivon'ny fiarahamonina sy ny amin'ny tambazotra tserasera eny amin'izao ny mahakasika izay fanolanana izay sy ny famosirana ireo olatratra nanorana na ny castration. Maro malagasy nefa no mbola tsy mahafantatra sy tsy mahafeny mikasika izany hoe famosirana izany ka ny tondrany manampahaizana manokana momba ny fananana na sosiologue iray fanazavana. Mialra Arinombana sy Mathieu Princy. Tsy latsaky ny 470 ny isan'ny trangam-panolanana teto Madagasikara nanomboka tamin'ny volana janoary lasa teo hatramin'izao. Zaza tsy ampy taona no maro anisy amin'ireo niaran'izany herisetra raha nofoy izany. Ankoatra ireo lehilahy efa nahazo taona, tovolahy manodidina 20 taona eo ny ankamaroan'ireo mpanolana raha tsy laza fa tsy ilay tovolahy 13 taona izay nanolana ilay zazavavy kely 1 taona antsoina hoe Arena Telimery Atosika andro vitsy lasa izay. Noho ny abibiana tsiroa amatany nataony ity tovolahy ity dia nangataka ny ampiarana aminy ny sazenjana ankoatra ny figadrana mandramaty dia ny famposirana ireo olom-pirenena. Hatreto anefa mbola tsy fantatra mazava ny mikasika ny fampiarana na tsy io sazy vaovao ho an'ny mpanolana zaza tsy ampy taona io. Na izany na tsy izany, nazavain'ny mpitsabo momba ny fananana na sexologue iray ny fahasamihafany antsoina hoe castration chimique na ny fanindromana fanafody simika amin'ny mahalehilahy sy ny castration chirurgicale na famosirana amin'ny alalan'ny fanalana tanteraka ireo taova mamokatra tsiron'aina. Tsy mora ny miandry ireo lehilahy raha manolana indrindra fa zaza tsy ampy taona raha ny fanazavana. Misy différence ngeda-be mihitsy ireo. Na atao hoe castration chimique zany de misy fanafody zany injectenao e. Atao zany le injection le fanafody de miena libido lasa hypogonadisme zany tsara amin'izay tsy mahatsavy ny mihitsy zany jusqu'à un certain moment. Nefa ny voalazan'izay de pendant 6 mois fotsiny no manakeza zavatra de avao afaka ny herin'le fanafody de miverina normal ndray le olona. De zay zany namastistika any izy. Le anankiray ndray zany ataontsika hoe castration chirurgicale zany hoe ablation esorina mihitsy zany les testicules. Efa asorina les testicules zany de zay ny tonga amin'ny teny hoe point de non retour. Tsisy tsony ny érection vilomatsio. Tsisy tsony zany hoe tsy okany erinany ka hoe anambady de hoe mbola eritreritra miteraka tsisy tsony zay le différence. Ankoatra izay nambarany ity mpitsabo ity fa tokony ampiarina amin'ireo mpanaparitaka horonan-tsary mamoha fady koa ny sazy famosirana rehefa tonga ny fotoana ampiarana izany hoy hatrany ny voalaza. Mety ihany mba le ataontsika hoe castration fa amiko voalohany dans un premier temps de tokony isy loha hoe mesure d'accompagnement misy karazana l'éducation zany mena ny olona zay vao tonga ny amin'le sazy hoe castration le olona efa mihoatra amboho telo zany telo isam-bolana mihitsy zany ny resaka viol atao tonga izao zavatra ao de le fanapartana vidéo porno ataon'ireo le olona ary tena manahirana amin'izy de zao reny any ataontsika hoe incitation à la débauche ankizy kely no zany napatako hoe fanaovana firaisan-doha fa amina ankizy kely ka hoy za hoe fandrakana angamba de tokony mandray mesure hoe izy olona manaparitaka vidéo fanaovana firaisan-doha amin'ny ankizy kely de tokony samborina igny koa de atao mitovy saziny amin'le mpanolana. Tokony fantatry ny lehilahy hoe mba sahala amin'inona moa ny traumatisme mahazo ny ankizy tratran'ny viol zany. Ankoatra ireo voalaza nanome sosikevitra ny amin'ny tokony isina sy hanamafisana ny fanabeazana ara-pananahana izay miainga ao an-tokantrano ataon'ny ray aman-dreny ity mpitsabo momba ny fananahana ity. Tsy tokony ho fady eo anivon'ny fianakaviana intsony ho izy ny resaka fananahana ary tokony hanana fahalalana mikasika izany ireo ankizy sy tanora hisorohana ny trangam-panolanana tahaka ny miseho amin'izao fotoana.
Lafim-baovao hafa kosa indray, ny kolokolo no anisan'ny mampirongatra ny olany fananantany sy ny fibodonantany eto Madagasikara raha ny fanazavana nentin'ny tompony andraikitra avy eo anivon'ny Kradoi androany. Ahina ho mbola hitomby izay fibodonantany malagasy izay sy izay olany fananantany eto Madagasikara izay no ny fanovana ny lalàna mifehy ny fananantany araky ny voalazan'ity tompony andraikitra eo anivon'ny Kradoi ity hatrany. Mialrahary nombana Mathieu Princy ary ny Artanjona. Saika ho isan-kerinandro dia tsy vitsy ireo fianakaviana no voaroaka amin'ny trano sy ny tany fonenany satria voalaza fa nisy nividy ny tany itoerany. Mampametra-panontaniana ny zava-misy satria milaza ireo voaesotra teo amin'ny taniny fa manana tota-taratasy manambara fa azy ireo ny tany kanefa misy andaniny ireo manesotra manambara ihany koa fa manana taratasy tany ara-dalàna. Izany hoe tany iray mety hanana tompo maro, tsy mpiavana, tsy mifankafantsatra kanefa samy laza ho manana taratasy avokoa. Ankoatra ny fitombon'ny mponina indrindra fa ny eto Antananarivo renivohitra, anisan'ny mahatonga ny olona ny fananantany eto Madagasikara ny fisiana tambajotra mpanao kolikoly eo anivon'ny rafitra momba ny fananantany. Tsy voahaja ireo fepetra sy ireo lalàna mifeny fananantany, hoy ny fanazavany tompony andraikitra iray eo anivon'ny Kradoi. Sy folo isan-jato eo dia adilova ny antony anankiray mahatonga an'le olana maro mahakasika ny fananantany keo amin'izao fotoana izao. Indrindra amin'le hoe misy olona voaroaka amin'ny taniny. Zay le hoe fanalana olona keriny amin'ny taniny zay tsy manapopo akory le olona. Dia amidy amina mpanambola na olona mampiseho taratasy milaza fa lasa tompon'le tany izy dia manambara fa misy fepetra sy lalàna tokony ho arahana tsy voahaja mihitsy. Eo anivon'ny rafitra miandraikitra ny momba ny fananantany zany na ny service de domaine io na ny service topographique. Ny lalàna dia milaza fa ny fitompona tany dia na porofona amin'ny alalan'ny titre boki-tany na amin'ny alalan'ny karatany na hoe certificat foncier. Reo ihany no azo heverina fa porofo azo raisina milaza fa tena tompon'le tany le olona. Amin'izao fotoana izao nefa dia misy tany efa misoratra mazava aman'olona zao manana titre amin'le tany le olona dia lasa misy hoe olona 2, 3, 4 tampotampoka eo manana titre amin'io tany io koa. Dikan'izany dia mazava misy tambazotra na mpanao kolikoly manao an'izany fangorona tany sy mangalarana tanin'olona zany amin'izao fotoana izao erako Madagasikara. Noho ny fitantanana ny resaka fananantany amin'izao fotoana izao sy ny famoahany minisitra fanajariana ny tany naoty vaovao mikasika ny resaka fananantany izay milaza fa miato aloha ny famaliana fangatahana tany-panjakana hatramin'ny faran'ny volana Martsa izao dia ina irongatra ny fangoronana tanin'olona ary asarotra ny fangatahana tany-panjakana araka ny nambarany ity tompony andraikitra ity hatrany. Amin'izao fotoana izao moa zao dia fantatra fa eo andalam-panovana ny lalàna mikasika an'le atao hoe domaine privé de l'État mpitondram-panjakana ahina ho voamaka hitombo zany. Zay le resaka fangorona tany na fanalana olona indrindrindrindra fa ny olona mahantra sy tsy manan-katao sy tsy mba mahafatatr'olona amin'ny tany vokatry le fanovana maro natao tamin'ny lalàna mifehy fananantany. Voamaika tsy hazava ilay famaritana ny hoe inona ny domaine privé de l'État ary inona ny domaine public de l'État. Le domaine public de l'État zany ny araky ny fahafantarana azy hatramin'izay dia hoe misy an'le tany zay azo angatahana. Tsy fantatro na mbola isy io ao rindrinao satria ny faritra azo angatahana raha dia ny hena be. Araka ny nambarany Prime Ministra nandritra ny fanolorana ny politika amin'ny ankapobeny ny fanjakana na ny PGE eo amin'ny 20 eo ny tetsikasa fitrandrahana renan-kibon'ny apetraka eto Madagasikara. Midika izany fa maro ireo olona besorona amin'ny taniny, ny 700 ny mponina eto Madagasikara raha teo tsy manana karatany sy titre avokoa. Mila fiheverana ny fanesorana io lalàna mifehy fitrandrahana manome tombon-dainy ny vahiny io raha te hiady amin'ny fangoronana tany ho hatrany ity tompony andraikitra eo anivon'ny Kradoi ity. Kodiminy vaovao dia milaza fa raha ohatra ka te hanao an'izany reny orinasa mpitrandraka ireny dia afaka mangataka amin'ny fanjakana hoe lazao fa ilana pour utilité publique ny tany ilainay.
manao fanambarana zany ny fanjakana hoe ilaina tsy maintsy alaina amin'ny tompony io tany io a mba ho tombontsoany daolobe. Inona moa no maha-utilité publique ny zavatra ilaina orinasa privé. Le orinasa koa am'izay tsy mba hoe gasy akory le fa vahiny daholy. Ohatra zao base nucléaire de australienne no afaka angataka an'izay déclaration d'utilité publique zay zany. Faharoa ny dikan'le hoe déclaration d'utilité publique de alana keriny amin'ny tany, expropriena le olona mipetraka anaty tompon'le tany io tsy antanina ny heviny fa alana keriny izy. Ohatra ka olona tsy manana titre na certificat foncier de tsy afaka akory mangataka onitra am'izay le fanalana azy amin'ny taniny zay. Tetika asa 20 vahiny samy afaka mangataka an'le déclaration d'utilité publique am'izay tany ilaina any am'izay rehetrarehetra alehany any. De manahoana moa zany no mety hitranga amin'ny resaka fananatana ho an'le vahoaka madinika le hotratran'izany. Raha iady amin'ny fangoroana tany de zay zavatra tsotra be tokony azo atao hoe misoro tao io déclaration d'utilité publique eo anatin'ny code minier io. Tsy mety tsy rariny. Ny zavatra faharoa moa zany de ty le kolikoly amin'ny resaka fananatany ty tokony ho ajanony. Eo amin'ny vaovao ny politika kosa indray dia mandeha ny feo amin'izao fotoan'izao fa mitady hampiato ny fahamatsiana ara-bola ny Madagasikara. Ireo mpiara-momby nantoka amintsika ao aoriana 12 Martsa ho avy izao raha tsy mivaly ny fitakiana apetraka izy ireo. Raha ny feo mandeha hatrany dia anisan'izay fitakiana apetrany sy fepetrapetrany izay ny mahakasika ny fanesorana ny Tsai Christian tsy ho praiminisitra lehibe ny gouvernemanta intsony. Isy krizy mafy tsy fankahitana eto hoy ny mpahay toe-karena raha sanatrika ho tonga amin'izany isika kanefa tsy magaga io fihetsiky ny mpamatsy vola io hoy ny mpamanara-maso ny gouvernemanta. Aorian'ny 12 Martsa mety ampianto ny famatsim-bola tokony ho azon'ny Madagasikara ireo mpiara-momby nantoka vahiny raha tsy mivaly ny fitakiana izy ireo. Vaovao miparitaka io amin'izao fotoana izao. Taorian'ny fivoahan'ny vondrona Eropeana tamin'ny fanginany manoloana ny resaka zotram-pifidianana sy volana totona ho fanampiana tamin'ny fanamboaran-dalana sy ny fiatrehana ny fiatraikany ady any Ukraina sy Rosia. Ateo koa ny tatitra saika isan-kerinandro ny banky iraisam-pirenena izay samy namotsipotsitra ny tsy mety eto Madagasikara dia mandeha indray io resabe io amin'izao fotoana izao. Antony maro mety ahatonga izay fanampahan-kevitra izay raha nambara ny mpahay toe-karena. Hitantsika moa fa efa elaelany ireny no misy ohatran'ny hoe zavatra efa miseho raha sy tena ako afa-tsy le hoe tsy nateterahan'ny fitondram-panjakana ny dekesema amin'ny fotoana tokony anaovana azy, tsy nanaovan'ny fitondram-panjakana ny loi de finance rectificative. Zany zany anisany dia reny resaka LFR ndray affaire reny le fonds d'entretien routier tsy hitany naleny reny sisa dia nahatonga zany mahasoivoan'ny Union européenne ny teny hoe tena tsekena izao ataonareo zao, zay moa tena azo atao hoe aravina ny zavatra teneniny. Dia niampy indray le fampiantsoana nataon'ny ministre raham-bahiny hoe makanesa ianao aty ho tenenina fa tsy mety ny ataonao. Zany rehetra zany fahavitsana ara-politika tsy magaga raha ohatra ka manapa-kevitra amin'izay ry zareo hoe ianareo fa tsy azo tenenina, efa tsy manaraka amin'ny fepetra ny fanarahana, ianareo karazana ohatrany hoe mpianatra maditra indray no avava dia lozika be le izy ary tsy toy ny mataitra. Ary anisan'izany koa ny teniny hoe avy ireny any ministera reo sokajin'asa sotononareo tamin'ny ministera isa-tsokadin'ireo fa tsy atao any amin'ny secrétariat d'État fa tsy mety io, hafahafa be zany ozy ry zareo. Dia zany rehetra zany dia io moa zany dia tsy maintsy natao le zavatra ary io tsy voaly secrétariat d'État. Zany rehetra zany miprofo hoe mitombona le AIA ary atahorana mihitsy hoe ampizanony aorian'ny 12 Martsa le izy. Lojika izany hoy ny mpanara-maso ny asan'ny gouvernemanta na ny solombavambahoaka raha miroso amin'ny fanidinan'ny robinet ireo mpamatsy vola satria mibaribary loatra ny tsy fahaiza-mitantany ny mpitondra. Eo ihany koa ny tsy fanarahany Madagasikara ireo fepetra maro napetraka ny mpamatsy vola. Eny, hatramin'ny fitakiana ny fanatsarana ny zotram-pifidianana no takiana ireo mpanara-maso avy any ivelany efa nanomboka tamin'ny taona 2012.
tsy mahagaga na ihany ko hoe lojika izany mety ho fanapahan-kevitra ao raisiny ny mpamatsy vola avy any ivelan'izany ho Madagasikara satria raha nanambara ny zavatra misy marina ny masivoan'ny vondrona Europeanina tamin'ny herinandro lasa dia voafaritra mazava tao ny atao hoe ny fitantanana izay ahitana tsy fambiazana indrindrindrindra moa zany ny mahakasika ny fampiasam-bola na ny famatsim-bola mahakasika ny lalana eto Madagasikara ka nojerena avokoa ireny mety anton-javatra maro samihafa ahina hiteraka korontana eto Madagasikara eny ary indrindrindrindra ny farany de hoe ny prime ministre amin'izao fotoana ange dia amafisina foana ny hoe efa nahazo ny fitsim-pahapitokisana tetỳ anivon'ny antenimieram-pirenena ny maronisa no nanao an'izay fitsim-pahapitokisan'izay zay marina fa nisy hatrany amin'ny 5% no nanao ny soni an'izay fitsim-pahapitokisan'izay kanefa ireo solombavam-bahoaka ireo de fantatsika fa solotena ny vahoaka eny fotony zany hoe ny maronisa amin'ny vahoaka malagasy nefa tsy nametraka fitokisana intsony ho an'Andriamatoa prime ministre sy ny mpikambana ao anivon'ny gouvernement zay tarehany noho izany dia miteraka tsy fahatokisana hatramin'ny mpamatsy vola ankehitriny io gouvernement zay mitsangana io. Krizy mafy tsy fankahitana no hitranga eto Madagasikara raha toka ho tonga amin'ny fanapahan-kevitra io ireo mpamatsy vola. Mpamatsy vola izay tsy aivina fa efa notevatevain'ny Andry Rajoelina tamin'ny propagandy tamin'ny 2024 izay lazany fa tsy androso mihitsy isika malagasy na amin'ny taona 2024 raha mbola iantehatra amin'ireo mpamatsy vola mahazatra. Tena crise satria miakana amin'zareo tokoa ny fiainatsika. Izy anefa nyteny foana taloha Andriamatoa Rajoelina hoe tsy araka amin'ireo tsika na enimpolo taona ary tsika tsy tafavoaka sy ny sisa. Reny le tazon'zareo foana reny raha tsy adinony reny. Dia ianao raha vao misy karazana hoe fahavitsahana ara-politika ataonao dia ararotin'ny zareo iny dia iny no entiny hoe ianareo tena tsy azo fanarahana mihitsy ary tsy manaraka ny mba fepetra amin'ny fanarahana nareo ka ny krizy hitranga ao dia be mihitsy. Reny izy zao fa teny hoe ato ny fakana mpiasam-panjakana efa miteny koa izy hoe tsy hanome fanampiana amin'ny fifidianana zany rehetra zao dia efa singa mampiseho hoe efa tsy mahatokontsony zareo indrindrindrindra moa volamendry zareo matetika nanampiana ny fampandeharana andraraha-mpanjakana zany rehetra zany mety isy fiatraikany avokoa. Toa manamarina io feom-paritaka io ny fetsiky ny vondrona Eropeana sy ny banky iraisam-pirenena. Fantatra moa fa nampanatsoa ny ministra ny raharaha-mbahiny malagasy ny mahasovoan'ny vondrona Eropeana taoriny ny fanambarana izay nataony iny. Andrasana kosa ny toy ity vavao ity, vavao izay tsy mbola nisy nandiso na nanamarina atreto na avy amin'ny fanjakana na avy amin'ireo mpiara-mombonantoka. Fa mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanovana sy fampandrosoana ny firenena ny solombavam-bahoaka raha tena manao ny andraiky ny araky ny lalàna sy ny takiana amin'izy ireo. Tsy izany anefa misy eto amintsika satria lasa mpanara-drendrano ny baiko omeny mpanatanteraka fotsiny ny akamaroany solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao. Fotoana izao anovana ny tantara ka nanaitra ny miara-manonja ny rehetra mba handray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy tsy ho diso safidy intsony. Yafitra Solondraibe sy Andry Rakotomalala kosa no amity na ny fandarana miara-manonja amintsika. Mandinika izay volavolan-dalàna atolotra mandany ny lalàna eo anivon'ny antenimieram-pirenena manara-maso ny asan'ny fahefana mpanatanteraka. Ireo no asan'ny solombavam-bahoaka ary antony tokony hifidianana azy hoy ny fandarana miara-manonja. Ohatra amin'izany ny famaritana ny teti-bolam-panjakana, ny fandaniana ny politika ankapobeny fanjakana sy ny fandraisana andraikitra samihafa manoloana ny mpanatanteraka tsy mahavita ny asany. Fa anisan'ny asan'ny solombavam-bahoaka koa ny mandray fanapahan-kevitra rehefa misy tsy mety hoe tena tafahoatra loatra indrindra amin'ny fandikan-dalàna amin'ny tsy fanatanterahana an'izay asan'izay ataon'ny fahefana mpanatanteraka dia manana fahefana hanapa-kevitra hanatsahatra ny asan'ny fahefana mpanatanteraka ny fahefana mpanao lalàna na ny solombavam-bahoaka. Dia eo le mandeha le karazana motion isan-karazany, motion de censure, motion de déchéance mahakasika amin'ny filoham-pirenena. Tena fahefana apetraka ny lalam-panondrenana
amin'ny solombavam-bahoaka reny zany fa anisan'ny asan'ny solombavam-bahoaka ihany ko ilay fanaovana tombanezaka ny asan'ny gouvernemanta fanaraka am'le teo ihany fa tena manana endrika tombanezaka mihitsy izy am'ty ndray mitorako ty ny tombanezaka tsy voatery hoe ohatran'le teo fandraisana fanapahan-kevitra avetrany fa milaza hoe inona ny nety inona tsy nety inona vita inona tsy vita nanahoana ny fiatraikany tamin'ny fiarahamonina nanahoana ny fiatraikan'ny asan'ny gouvernemanta tamin'ny inona ty izy tamin'ny fiainan'ny vahoaka fotoana izao anarenana ireo lesoka samihafa nataon'izao fitondrana izao miantso ny olo-pirenena rehetra iroso amin'ny fifidianana ho avy ny mpamakafaka politika tsy afaka mitaza-potsiny intsony ny isam-batan'olona fa manana adidy-goavana amin'ny fanovana ny firenena dia ao indray zany tsika ny manarina ao ianao izay diso lalana diso hevitra tamin'le fitondram-panjakana teo aloha ao ianao zay verina fa nanantena kanefa tsy araka ny zavatra natenainao le zava-misy dia hifototra amin'ity fifidianana solomam-bahoaka ity isika ka fahazona maro anisy hoy aho dia ahafahana zany mampiasa ny fahefana rehetra araka ny voatondro ny lalam-pandroenana araka ny voatondro ny lalàna ary araka ny tanaky ny vahoaka mba ahafahana miara azy sy indrindraindrindra ahafahana zany mijoro fa mbola misy olona manatsaina mbola misy tompo-pahefana ary mbola misy tompon'andraikitra zay nomeny vahoaka fahefana afaka hiaro an'ity Madagasikara ity fa maro ireo olom-pirenena sy ireo mikasa ny ho kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka no tsy mahafehy akory ny asa hosaniny ary misy ihany koa ireo assistant parlementaire izay olona miara-miasa akaiky amin'ny solombavam-bahoaka no tsy mahalala akory izay tena andraikitra iandreketan'izy ireo ampahafantarina aminao ao anatin'ity fanadihadiana ataony Ansin'Andriamalala sy Manoro Andriamalala ity ny tena asa sy andraikitra izany solombavam-bahoaka sy assistant parlementaire izany tsy mpanao asa soa tsy mpanao asa sosialy tsy mpanao lalana fa mpanao lalàna ny solombavam-bahoaka matetika dia afangarin'ny olona ny asan'ny be ny tanàna sy ny asan'ny solombavam-bahoaka kanefa tena samihafa tanteraka mizara telo mazava izy io raha ny lampandroana zany ny ndresahana eo aloha zany le hoe manao lalàna mandinika lalàna dia manao zay avoafidy zay lalàna zay zany ao anatiny teny meram-pirenena dia ny asan'ny faharoa moa dia manara-maso ny asan'ny gouvernemanta na ny fahefana mpanatanteraka dia ngeza be zay maro be ny asa zany zay tokony ho tanterahana ao anatin'izany fanaraha-maso ny gouvernemanta zany dia ny fahatelo dia ny fanaovana tombanezaka ny asa-mpanjakana ny politike publique zany dia io koa zay tsy de mbola fatapatatry ny akamaroan'ny malagasy loatra fa atao amin'ny antempereperena zany de fa manomboka hita taratra ato an'izay asa fahatelo ataon'ny solombavam-bahoaka zay de akoatr'izay moa amin'ny olom-boafidy azy dia misolotena ny vahoaka malagasy manontolo atao amin'ny tony androm-panjakany tony zany ny asan'ny solombavam-bahoaka ny assistant parlementaire indray dia arak'izany anaran'izany dia manampy ny solombavam-bahoaka zany any fanatanterahana ireo asa telo na efatra lafo zay ny tany secto manampy ny solombavam-bahoaka zany izy amin'ny fanaovan-dalàna manampy ny solombavam-bahoaka izy amin'ny fanaraha-maso ny asan'ny gouvernemanta manampy azy ohatra amin'ireny fandrafetana n'ireny fanontaniana zay atolotra ampikamana ny gouvernemanta reny dia manampy gouvernemanta koa izy amin'ny fisolotena ny vahoaka ohatra hoe mamanaritra torataratasany amin'ny département ministériel sasany na manao zay tavavoaka na dossier na olona any amin'ny fatana voafidy azy ohatra hoe reny mpanjakana any amin'ny tany lavitra reny zany indraindray adinidiny mikarakara ny carrièrany zany dia ny assistant parlementaire no manampy ny solombavam-bahoaka zany mba manara-maso ny avancement an'izy reny aty amin'ny ministère foibe zay amin'ny ankapobeny zany raha fitinina lizy fa lava dia lava ny fotoana raha hoe hiditra amin'ny atsipri antsika mila fantariny rehetra na ireo olom-pirenena na ireo ho candidat ny tena andraikitry ny olom-boafidy ka isan'izany ny député eo ihany koa ireo mpiara-miasa aminy amin'ilay député na le antsoina hoe assistant parlementaire izany mazana hoy ny fanazavana dia izay manambola sy malaza no afaka manao solombavam-bahoaka eto Madagasikara raha tsika malaly raiky amin'ny 50 moa solombavam-bahoaka
de fatatsika fa indraindray zany hoe le olona milatsaka lasa hoe olona mpanambola fotsiny tsy ratsy le hoe mpanambola fa eo le vola sy le hoe entimanana fa mba tokony anana an'le fahalalana fototra mba ahafahany tena manao fampelezan-kevitra amin'le tena hoe andraikitra sy adidy miandry azy zany ao anatiny tompoko. Ny anton'izay dia indraindray izy io afangaro be loatra amin'ny andraikitry ny ben'ny tanàna ohatra. Satria laza misy député zao miteny hoe ataonay ny lalana sy ny sisa rehetra. Eny tokoa misy an'izay ny amin'ny resaka siady fa tena andraikitry ny andraikitry ny député zany dia any anivon'ny resaka lalàna kokoa zany ny teny fantohana bebe kokoa. Mazava zany fa tsy mpanao asa soa no sady tsy mpanao lalana ny député fa mpanao lalàna. Nizarina amin'ny politika ny toloram-potsiny sy ny fanambatambazana ny malagasy tato anatin'ny folo taona izay ka tsy mifidy olona raha tsy olona mahatolotolotra sy mody manao lalana indrindra rehefa akaiky ny vanim-potoana ny fifidianana tahaka izao. Arak'izany dia olona mahafehy lalàna sy ady hevitra ahasoa ny firenena sy ny distrika ny aviny ny tokony apetraka ao solombavambahoaka fa tsy izay mizara fanomezana sy mahatolotolotra. Eo amin'izay vaovao mahakasika ny fifidian'izay hatrany dia namoaka fehi-kevitra ireo firaisamoam-pirenena impolo rehefa ny kando nandritry ny 2 andro. Teboka 10 no nivohitra tao anatin'ny fanambarana iraisana nataon'izy ireo ho fanatsarana ny zotram-pifidianana ho avy. Fanadihadiana nataony Asan'Andriamalala sy Manora Andriamalala hatrany. Samy nahazo fanamariana ka angatahan'ny fiarahamonim-pirenena fanatsarana amin'ny fifidianana ho avy na ny fanjakana fohy be na ny fitsarana avy momba lalam-panorenana na ny voameram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana ary ireo mpiasam-panjakana hatramin'ny OPJ. Tanjona ny ampitovolenta ny kandida eo anatreha lalàna. Ho an'ny fitondram-panjakana atsangana ny ANRCM na Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée ary amafisina ny CCFVP na commission de contrôle de la vie politique. Ireo rafitra roa ireo no fototra miantoka ny fandraisana anjara ara-demokratika amin'ny alalan'ny fandrindrana ny serasera amin'ny ainy vakijery sy ny fifampiresahana sy ny fifampifehezana mahakasika ny famatsimbola ny fampelezan-kevitra. Faharoa, ho an'ny rafitra mpikirakira fifidianana sy ny fitsarana mampiantra ny mangarahara ary manao izay azahoany ny mpiatsehatra ivelan'ny fanjakana ireo torohay ilaina sy araky ny lalàna. Ny seni sy ny ratsamangaikany dia manamora ny fidiran'ny kandida, ny mpanaramaso ary ny mpanao gazety ao anatin'ireo efitrano ny biro-pifidianana, ny SRMV na ny service de recensement des matériels de vote sy ny fahazoan'izy ireo angonandraikitra voamarina makasika ny fifidianana. Ny seni sy ny raitsamangakany dia mikarakara fiaonana ara-potoana miaraka amin'ireo mpiatsehatra amin'ny fifidianana mba hampiroso sy hampahomby ny fifanakalozana torohay. Ho an'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, avoaka ny didy milaza fa tsy manaraka ny lalam-panorenana intsony ny lalàna 900 tamin'ny 970 mikasika ny famoriam-bahoaka sy ny hetsika an-dalambe mba hanajana ny fahalalana fototra sy ny fampitoviana lenta ny fikarakarana ireo mpirotsaka ho fidiana araka ny fenitra iraisam-pirenena izay nankatoaviny izao tontolo izao. Nahazo fanamariana ka nazahoana fitakiana ihany koa ny momba ireo mpiasam-panjakana manoloana ny fampelezan-kevitra ho avy. Ho an'ny fitantanan-draharaha-panjakana sy ny mpiasam-panjakana ajaina ny tsy fitanilana indrindra mandritra ny fotoam-pifidianana. Ny mpiasam-panjakana dia manaja ny andraikitra voalaza ny lalàna mikasika ny tsy fiandaniana mandritra ny fampelezan-kevitra araka ny voalaza ny sata mifehy ny mpiasam-panjakana, ny OPJ na ny officier de police judiciaire sy ny mpitsara adin'olon-tsotra juge judiciaire dia manamora ny pitsopitso ny tokony arahana amin'ny fametrahana fitoriana ireo mpiasam-panjakana tsy manaja ny tsy fiandaniana.
fiarahamonim-pirenena empolo no nitaondo ka naray feo tamin'izay fanambarana nataony androany izay. Andrasana kosa ary mety ho fandraisan'ny fanjakana ireo tolo-kevitra ho fanatsarana ny zotra-pifidianana ireo. Tolo-kevitra izay tsy malagasy irery no nitaky izany fa hatramin'ireo mpanaramasy vahiny saingy manao be marenina ny mpitondra fanjakana. Ny anatsarana ny zotra-pifidianana no tanjony rehetra ho taratra matany demokratika a Madagasikara. Lefa vaovao hafa kosa indray tsy magaga raha mitsaha miemotra ny firenetsika satria ny lalandra mampifandray ny olona sy ireo vokatra isamparitra no potika sy simba tanteraka ankehitriny hoy lahatra Andriamatsangy, teknisiana amin'ny sehatry ny asa vaventy. Mbola olavitreza kanefa ny asa fanarenana ireo lalana simba eto amintsika raha ny fahavoazana amin'izao fotoana izao no jerena raha ny fanazavana ity teknisiana ity hatrany. Tato-baovao ny Germain no menjanahary sy tahiry ny aina. Na lalam-pirenena, na lalana rezionaly, na andrenivohitra na ambanivohitra, samy tapitra potika sy mampikolainy maro ny fahasimbana. Raha ny lalana miazo ny tapan'ny atsinanana ohatra, vao tamin'ny eritaona iny ny fanjakana no nyrehare, fa ho amboarina, dia nisy ny ampahany namboarina tokoa, saingy efa potika avokoa ankehitriny. Toa manam-porofo ny voalazan'ny vondrona Europeanina, fa tsy mifanaraka amin'ny volabe natonta ny asa nataon'ny fanjakana momba izany. Raha izao fahapotehan'ireo lalana eto Madagasikara ireo no jerena, dia folo taona raha kely indrindra, vao vita ny fanarenany, hoy ny manam-pahaizana manokana momba izany. Na ny anao hoe ny entretien, na ny anao vaovao, fa hoe rehefa manao lalana manko dia manao vaovao, fa raha efa 100 km lalana vaovao